Faly miarabantsika. Androany zany dia hanoro antsika amin'ny fomba tsotsotra ny fanaovana an'ilay application Deviloterie 2025. Koa satria moa zany efa nisokatra ilay application dia atoroko antsika hoe ohatrohatry ny ahoana ny fomba anaovana anazy. Misy zavatra skipevako kely satria mila data ilay izy, mila anarana sy ny tariny dia tsy mampiasa an'izay tsika androany fa manoronoro kely fotsiny hoe ohatry ny ahoana dia any amin'ny farany azavaiko antsika ny mampatonga anazy skipy an'ilay izy, izany hoe nodinganina moa zany. Les liens atoko atao amin'ity vidéo kely ity eo amin'ny description le post teo dia mitondra antsika makany amin'ity raha ohatra zany hoe mampiasa internet tsika dia fantany vao klika an'ilay roa itsika dia mitondra antsika eto amin'ity mur aty zany ilay izy dia eto efa misy manazava antsika hoe inona avy ny zavatra mitranga dia ilay izy rehefa nisokatra tamin'ny 4 oktobra omaly zany dia raha hitantsika eo ambany io misy soratra hoe mihidy ilay izy amin'ny 7 novambra dia tsy idirantsika lalina iny fa hitantsika misy an'io hoe begin entry io dia io zany tsindrintsika rehefa hanao an'ilay application tsika, izany hoe efa vonona daholo zany ny information rehetrarehetra mbo ampidirina izay vao manao an'io satria 30 minutes ihany ny ananana dia izay mampatonga anahy mila vonona, miteny hoe mila vonona daholo ny information rehetrarehetra, ny sary sy ny information anao. Rehefa miklika an'io tsika dia misy captcha zay ataonao, misy hoe ampidiro ato reto chiffre na lettre reto dia miklika an'ilay hoe submit ianao dia tonga ato amin'ity page ity ianao. Ohatran'izao zany no page hitanao eo tonga dia US Department of State no misoratra eo dia teneny mihitsiny hoe 30 minutes no fepetra anaovanao an'ity. Dia ampidirinao daholo ireo information rehetrarehetra ireo ny anaran'ny fianakaviana moa zany, family name ohatra ny hoe Rakotodrasanany, dia ny first name ohatra ny hoe Mikael, dia raha ohatra ka manana fanampina anarana dia ohatra ny hoe Bardon, dia izay no eo amin'ny fanampina anarana. Dia ny sexe moa zany hoe lahy na vavy dia ampidirinao daholo ny information anao rehetrarehetra, dia ampidirinao koa ny toerana naterahana, izany hoe ilay firenena zany fa tsy hoe province na ohatran'izany, satria izay no ilaina. Dia manaraka rehefa midina any ambany any mahita reto tsika hoe ity zany manazava ny hoe inona avy ny karazana sary afaka ampidirinao ao dia eto amin'ity hoe country of eligibility for TV programme ity io zany natokana ho an'ny olona izay tsy eligible ny firenena. Raha eligible ohatra Madagasikara zao dia yes foana ny atao satria eligible ny firenena, raha tsy eligible ny firenena dia atao hoe non. Fa ito raha ohatra mety ilay izy raha ohatra ka hoe manambady olona ara-panjakana ianao amina firenena eligible, izay ity vao mety. Moa zany ho an'ny Madagasikara dia tsy dia miatraika aminazy amintsika malagasy dia tsy voatery atao fa atao yes foana zany satria tsika gasy eligible ilay firenentsika. Dia eto ny atsofoka ny sary dia rehefa ilay manatsofoka an'ilay sary eto ambanin'ity hoe choose photo ity izy raha ohatra ka tsy eken'ilay application ilay sarinao dia teneniny eo mihitsiny hoe tsy valida ilay sary,
fa raha vao tsy misy an'izay hoe tsy valida le sary zay dia mandeha zany ilay izy. Dia rehefa midina ao ambanin'io 7 io zany paragraphe 7 io tsika dia mahita an'ity adresy ity dia le in care of tsy voatery asiana fa tonga dia hoe adresy any Madagasikara. Dia raha ohatra ianao ka teraka tany Antananarivo dia atao hoe Antananarivo dia atao amin'ity hoe district ty na province ty atao hoe Analamanga. Dia ny poste zay arrondissement misy anao 101 ohatran'izany. Dia ny country dia hoe Madagasikara. Raha ohatra ianao moa zany ka hoe tsy any Madagasikara no mipetraka amin'ny fotoana anaovanao an'ilay application dia afenonao arakarak'izay ilay izy. Dia vita ity dia mipasy amin'ny manaraka tsika tenenina hoe aiza ny toerana ny firenena ipetrahanao amin'izao dia tokony mifanaraka amin'ilay box numéro 8 teo zany ny firenena ipetrahanao. Dia ty tenenina ty optional ty phone number numéro telefona zany dia tsy voatery asiana fa ny tena tsy maintsy asianao zany izay no nampahatonga ana hoe tsy nanao an'ilay izy tamin'ny anarako sy ny tariny, satria ny emailako ilain'zareo andefasana an'ilay confirmation. Dia nefa ny ana tsy ilaiko anaovana an'ilay izy, ilay tsy mety anaovana an'ilay izy ilay satria manjary raha ohatra ka misy email hafa dia afaka mampiasa fa tsy nanana email hafa dia izay no tsy nanaovako an'ilay izy teo. Fa isika mila manatsofoka an'ilay email izay ampiasaintsika satria ilaina iny rehefa hijery an'ilay valintsika amin'ny volana May amin'ny herintaona. Dia rehefa vita izay dia eto dia ny amin'ilay fotoana anaovanao application tsy manao estimation fa manjary rehefa mahazo ianao raha sanatria ka ilay estimation ataonao tsy tratra dia manjary tsy raha voatsongo ny anaranao nefa tsy azonao akory. Matetika mantsy ny olona ohatra ny hoe ohatra ny ankizy mianatra aty États-Unis zao ohatra ny hoe manao mianatra izy dia mpandrapahazony an'ilay green card ohatra ny ataony hoe university degree, nefa raha sendra ka tsy vitany akory ilay programa dia lasa mandainga izy, lasa lazain'ilay mpampanao entretien anazy fa mandainga izy fa izay niveau ana éducation anao amin'izao amin'ilay manao application io atao dia rehefa manao an'ilay entretien amin'izay ianao dia afaka mitondra amin'ny proof rehetrarehetra. Dia raha ohatra ka hoe io efa hazavaina eto ambany ito hoe raha ohatra ka tsy manana high school diplôma baccalauréat zany tsika dia mandeha amin'ity lien ity. Io lien io no manazava amintsika hoe ilay experience work experience anao ve valable amin'ny hazonao le green card. Zany hoe manao le application eto zany mbola tsisy mijery an'izay hoe manana an'izay ianao fa ny apetraka ao eto dia tokony farafaratsiny primary school only ohatra ny dia izay primary school only izay nefany rehefa voatsongo ny anaranao dia mila mitondra ianao taratasy fanamarinana hoe manana experience mifandraika amin'ilay asa izay qualifié ho an'ny diversity visa zany. Dia mandehana amin'ity lien ity dia jereo le catégorie an'ilay asa tokony hoe zone 4 ilay izy dia SVP 7 miakatra. Dia rehefa vita izay dia ataonao eo hoe manambady sa tsy manambady. Raha ohatra moa zany ianao nge manambady
amerikana dia tsy voatery manao an'ity satria ianao fa azo green card. Fa le manambady eo zany mila atao vady ara-dalàna ny soratra zay fa tsy le hoe manambady dia mipetraka ao aminà ilay ramatoa na hoe mipetraka ao aminà ilay rangahy. Torak'izay koa ny zaza afaka ataonao eto dia ny zanaka misoratra aminao ara-panjakana, zany hoe raha zaza nadoptena, raha zaza zanahana dia mety daholo. Dia izay no eto no mifarana ilay application raha ohatra ka hoe tsy manan-janaka ianao fa hoe sady célibataire ianao tsy manan-janaka dia tapitra eto ilay application anao rehefa miklika an'le hoe submit iny ianao dia aorianan'izay dia teneniny fotsiny hoe vérifier ny information anao rehetrarehetra. Fa raha manan-janaka ianao dia mbola mampiditra ny information ny zanakao rehetrarehetra. Raha manambady ianao dia mampiditra ny information an'ilay vadinao aloha voalohany dia izay vao information an'ilay zanaka. Dia amin'ny farany dia azo antsika amin'ny farany rehefa vita daholo zany izay rehetrarehetra niresahako izay dia ity zao application anankizy nataoko tamin'ny herintaona dia tsy nahazo moa zany ilay ankizy fa mbola mety hanao application izy amin'ity taona ity arakaraka ny raha mi-contacter anahy ilay ankizy. Dia tokony raha ohatra ka mbola tsy mahazo an'ity ianao dia mbola tsy vita izay ilay application anao na hoe tapitra ilay 30 minutes satria mila vita ao anatin'ny 30 minutes izay zavatra rehetrarehetra nazavaiko izay dia raha tonga aty amin'ny ity confirmation ity mila mahazo an'ity zany ianao, mila mahita an'ilay hoe success dia entry received dia ohatran'izay. Dia tiako manazavazava hoe amin'ny oviana no hijerevana an'ilay valiny. Dia izay ary ny fanaovana an'ilay application fa dia zara ho an'ny namana raha ohatra ka hoe fantatrao fa ilaina sy manampy ny namana ilay izy dia